fa mbola tsy ananivo fitsarana ny dossier izany hoe ny polisy ny gendarme manao enquête ao amin'io fanaizana ary dia tiana ihany ny manazava ny saim-bahoaka fa ny ireo tanora izay voatazona ireo dia voaroroy amin'ireo affaire anankitelo izay miresahako teo satria tratra tany anatin'ny fanadihadiana ny fifandraisan'ireo tanora ireo amin'ny colonel Patrick sy ny olona sasany izay voatazona amin'io anisan'izany le andriamatoa atao hoe Guibaré izay anisan'ny voasambotra hitany conversation WhatsApp hitany conversation Telegram izay natao zareo ary misy ny document izay nanomanany zareo ny fihetsiketsehana sy fanonganam-panjakana izay nieritreretino atao ary anaovana fanadihadiana mikasika an'izay fifandraisany zareo izay no nitazomana an'ireo mpikambana anatin'ny gène izay ireo. Tiako ampiana ihany koa fa tsy misy torture tsy misy fikasihan-tanana velively tamin'ireo ankizy ireo ary nanao fanamariana zany mihitsy zareo isaky ny mivoaka avy atao enquête fa tsy fantatro mahatonga ny avocat izay mijoro vavolombelona fa naratra ireo fa afaka mampiseho an'ireo ankizy ireo izy amin'ny haino aman-jery sy ny vahoaka rehetrarehetra hoe tena maratra sy tena nisy nanao torture ireo anankiray amin'ireo ihany no misy mangana satria tamin'ny fisamborana anazy dia nianjera tamin'ny moto izy rehefa mitsoaka dia io consigné ao anatin'ny PV ihany koa hoe izy nianjera ny naparatra anazy ary nalaina sary aloha ny enquête fa tsy nisy fikasihan-tanana na izany dia za te hiteny aminareo ny tanora malagasy dia manipule hatrany amin'ny mpanao politika lasa tsy faresendahatra no mahazo zareo fa lasa hoe fikaramana nady le izy lasa mercenariat dia te hiteny amin'ny tanora malagasy hoe aza manaiky ataony olona fitaovana ohatran'izany satria raha tena maresy lahatra anao le foto-kevitra hijoronao ny fitondram-panjakana ao anaty fanavozana dia mamela malalaka faneo-kevitra sy ny fanaovana fitokonana eny an-dalabe ary hitantsika izany fanamena alalana hitokona malalaka ry zareo teona dia tsy nahazo olona fa kosa ny fidirana anaty fikambanan-joilahy amono sy anongana ny mpitondra dia eroka dia tandremy ihany izay zavatra tsy niakatra fitsarana tsy marina angambizay satria mbola tsy niakatra fitsarana izy fa ny zavatra misy dia misy intelo metaona ny fisamborana ary ny déferment izay misy teo amin'ny iny raharaha ny colonel Patrick iny hitantsika tsara fa teny amin'ny haino aman-jery sy ny réseaux sociaux izy dia lasa mazava fanongam-panjakana lasa mazava izy fa manana basy ary afaka mamono sy nampitahotra totsika manao menace amin'ny arma izay ananany izay lazainy fa mbola ny ampelantanany izany rehetrarehetra izany dia eloko eo anatrehan'ny lalàna izy dia nilaza fa miafina sy mitsoaka eraky ny Madagasikara dia misy zany tamin'ireo déferment anankitelo miantaona ireo dia misy ifandraisany aminazy daholo na le atteinte à la sûreté de l'État izay déferment voalohany misy any Sylvain Betsarouna misy ifandraisany aminazy koa ny déferment faharoa izay misy any DG any FSM général Alfred sy ny namany izay voatazona ary hita fa nisy fikambanana ataontsika hoe association mikonokonina izay fanonganam-panjakana zay izay notarihiny tao anatin'ny fivoriana izay voalaza tao anatin'izany fanadihadiana zany dia misy mandat d'arrêt sy avis de recherche zany contre anazy amin'ireny déferment ireny io mandat d'arrêt io no nafana mametraka anazy avy hatrany any Antsiafa satria ny mandat d'arrêt rehefa exécutena dia alefa any am-ponja ilay olona izao zany izy dia atao enquête eny anivony fitsarana izay tazomana anazy amma individu dangereux sady mety hitsoaka anazy dia rehefa vita ny enquête préliminaire izay atao anazy dia ho déféré eny amin'ny parquet izy dia mandeha ho androana ny fitsaram-panao fanotorana dia any aoriana izay vao mandeha ny fitsarana izay mety avoasazy anazy folo taona ka mandra-pahafatiny hatranynazy ary makasika raha hoe aiza ny misy anao amin'izao fotoana zao fiandanina hoe aty amin'ny tandrefana venao sa aty amin'ny tatsinanana ka raha amin'izao fotoana zao zany ianao tsy manana position mazava dia tsy atokisan'lay na nytandrefana na ny tatsinanana raha ny fahazahoako an'lay izy fa tsy fantatro izay famarinany tamin'ny le hoe avy tany Russie ny filohan'ny fanavozana dia rehefa avy eo izy nandeha taty Frantsa zany
ny fijerin'ny malagasy rehetrarehetra ataoko hoe 80% de hoe nety ny fanapa-kevitra ny raisiny fitondrana fanavozana am'izao fotoana zao hoe anova rafitra anova fijery vaovao hiaraka amin'ny tatsinanana ary saika resiresy lahatra n'izay daholy ny akamaroan'ny malagasy na ny mpanao politika zany noho ny hoe efa firy-taona ny arahana tamin'ny tandrevana sy mpamatsy vola na ny FMI na ny banque mondiale sy ny européenne zany union européenne kanefany a matsapa daholo ny gasy rehetra fa tsy tonga any am'izay tanjona antratrara fa vao maika atsika aty amin'ny farany amin'ny vahoaka mahantra firenena mahantra eran-tany nefa amina miliara de dollara ny trosa efa nampidirina teto amintsika efa naloatsika nefa le trosa nampindramina atsika tsy natavaovaoaka atsika vao maika anampahatra atsika dika zany mirondrona kokoa zany ny sain'le malagasy hoe nity iny fanapa-kevitra ndraisina nandehanana tany Russie ary ny raisin'ny Poutine makotrokotroka koa ny filohan'ny fanavozany izany hoe nasehon'ny Rosianina zany amin'ny lafiny anankiray hoe efatra karazana pimaso hoe na efa miteny hoe manana ny influence ao Madagasikara zay karazana pimaso koa hoe anjaranareo ny mieritreritra fa zay tsy manery izy ny Rosianina zany fa raha voninareo hiary asa aminay vonina koa zay fa raisinay makotrokotroka nareo aty de za mino fa ny filoha fanavozana sira fa niteny tamin'ny filoha Rosianina Poutine hoe efa manana fionana amin'ny filoha Macron koa zay efa fionana efa vita miloha ka avy ety aminao zay de akanika tsy mampaninina nareo Rosianina ve ny ifandraisanay amin'ny frantsay zay efa nifandray anay hatramin'izay ka tsy anakana ny fiarah-miasa atsika analyse ny aty Michel za sira fa mety zao nyteneny mivaly teny meny Poutine raha ohatra ka zay ny fanontaniana mipetraka hoe zay nge tsy manao ingérence amin'ny firenenareo tsy mitsabaka amin'ny firenenareo zay ianareo firenena maleo tena manana ny maizy ianareo manana ny safidinareo ianareo fa tsy voatery hoe tsy maintsy hiaraka aminay fa raha ohatra avy aty manao zany akany zay tsy anakana fa misy dikany nefa le teny hoe zay tsy anakana ny testanao zany izy hoe tena vonona veritra laha reto fa anapaka ny tady dokanga tadipotra amin'ny tandrefana zany ka na de tenenina an'izay izy de teny amina hoe zay tsy hoantsony fa de ahoana ny fianarahantsika inona sinona daholo no atao fa tsy andehan'ny frantsatsony izay fa tsy ny filoha fanavozana zany rehefa metina eno izy ny zavatra nyresahan'ny Poutine hoe zay tsy manao ingérence aminareo tsy miditra andraram-pirenena fa malalaka ianareo am'izay firenena azonareo mifandray satria zay nge tsy firenena mpanjanaka ohatra zany de netretritra ny filoha fanavozana hoe ka zareo ary tsy manakana moa kinona ny problème mbola sarotra be ny alana amin'ny frantsay am'izao fotoana zao aleo makany frantsay ihany itsika nefa mahita fa tsy mitovy ny fandraisan'ny Poutine any filohan'ny fanavozana sy ny fandraisan'ny frantsay azy tena nisy elanelana be mihitsy le izy zany de iny fandehanana tany la Frantsa iny zany hevitro ty tsy voatery ho marina amin'ny lafiny anankiray tsy matoko zato isan-jato tsony le fitondrana ny Rosianina satria tsy mety amin'ny Rosianina ny fandraisanao aty amin'ny tandrefana zay le diplomatie janga zay le diplomatie manko zay ankilany kio avy tany Rosia ny filoha fanavozana zay vao nandeha tany Frantsa hitan'ny frantsay reny fandraisana makotrokotroka be reny frantsay nefa tsy tia melan'ny malagasy ny firenena malagasy satria misy tombontsoa be an' zareo eto Madagasikara nyraisin'ny any ny filoha fanavozana fa ankilany kio tsy matotro ny filoha fanavozana sy fitondram-panjakana malagasy zato isan-jato koa ny frantsay zany hoe na ny Rosianina zany na ny frantsay zany zao ataontsika hoe 50% no atokisan'zareo azy ka na ny fitondrana malagasy hitongilana akaty amin'ny tatsinanana satria fa manana fijery an'izay ihany zany na izy
ijanona aty amin'ny tandrefana arak'izay teo ihany zany ka ireo position misy azy zao zany tena entre l'enclume le marteau satria ny rosianina koa mieritreritra mba misy tombontsoa tokony ho raisiny eto ny tandrefana tsy ny frantsay ihany fa hatrany amin'ny amerikanina misy tombontsoa arovany koa eto zay mahasary-piaro azy tsy ho avelany ho an'ny rosianina raha ifanaraka zany reo tandrefana sy tatsinananareo de zao ho zarazarainjareo Madagasikara hoe ny arenato sy ny arenato ary aleo zay no iandraikitra anazy de ny arenato sy ny arenato aleo zay ny andraikitra anazy de mifanaraka tsika samy lehibe zany hoe zarain'ny olona manta zany ny lovan'olona velona tsika eto Madagasikara pasteur raha zay ny fipetrany